lazaiko aminareo fa tsy fantatro ianareo. Mamita tena fotsiny zany tsika atao am-piangonana Virgine atao am-piangonana. Fa ny ankamaroa ny atsasaky ny fiangonana adala, ny atsasany endry. Dia ny madala azy dia ity, miandry any amin'ny ora farany izy vao hanapa-kevitra. Hoy izy hoe miambena anareo fa amin'ny ora tsy ampizinareo no eviany zanak'olona, mibeba ianareo. Amin'ny ora tsy ampizinao, mety aminao rendremana, mety aminao tsy ampy solika iny, maty ianao. Enao ny verin-dalana tsy ampy solika iny satria nandeha nividy. Zay vao tapa-kevitra vidy, narary ianao dia maty ianao. Dia efa maty amin'izay ianao vao ino no azonao tohitsony. Efa marary le olona, efa mba vaona fahafatesana. Mba hoe toaly le valopin'ny M7000 lakio mba hanao amin'izay ah. Mbola misy moa le M7000. Ie, mbola misy mba hoe toany aloha. Reo le famanginana marary reo mba ka ho fafolo-karena amin'izay. Dia mba le fahasoany. Sasany efa nangatsika efa miverin-dalana efa na ny fanao na ny fitsabata efa tsy voavontsony efa mihinana kisoa sy ny namasinsisa. Tratry ny loza eo vao tapa-kevitra. Dia maty ianao. Nefa raha vao maty ianao, vao miratra ny masonao dia tonga izy. Tonga Jesosy. Na ho any amin'ny fanamelona mandrakizay ianao, na ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay amin'ny fitsangananao amin'ny maty io. Raha vao miratra ny masonao, diso tara loatra. Fa tsy fantatra nareo ozy izy Jesosy. Dia mivavaka ao ianao, Virgine, ao amin'ny fiangonana ianao. Fa tsy ampy solika ianao. Lasa ianao nividy solika andondona ny varavarana, tara loatra. Diso tara loatra. Misy olona ray mpianakaviana anankiray niteny hoe efa nataoko daholo ny fiainana rehetrarehetra, ny adalana rehetrarehetra. Tsy hitako izay hoe nanakaiza na nanakaiza. Fa ny zavatra tsy vitako dia ny tena nanompo an'Andriamanitra. Fa zao ty androko sisa tavela tiny ah. Dia ny mbola tsy tonga ny mpapakatra dia ho fenoko ny solika. Dia an'olo tena tanteraka amin'Andriamanitra ka dia zay takian'Andriamanitra amiko ka mbola misy hery sy tanjaka epely tamiko ataoko izany. Nandroko sisa. Amen. Ka raha tonga ny mpapakatra dia mba hampinina zany ampy solika. Androany tsika anao batisa zao. Anao batisa tsika androany. Dia zao mibaiko ny Kristy amin'io batisa io Matitoko 7:20. Matitoko 7:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 20. Matitoko 7:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 20. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandeha any ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy-masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nodidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva mbaram-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Momba anareo, indro izaho momba anareo mandrakariva mbaram-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Satria efa nomena ny fahefana tany an-danitra sy ety an-tany. Andana ataovy mpianatra ny olona, niasa tsika, dia nampianatra tsika, dia androany misy efa 200 mahery no atao batisa indray. 200 mahery nefa nisoratra anarana. Mety mbola nisy tsy nisoratra anarana ao. Fa rehefa avy eo, rehefa vita ny toroteny ka mandeha ny fanatitra, izay mbola tsy nisoratra anarana dia tokony manatona ery amin'ny latabatra eto dia misoratra anarana. Izay mbola tsy navita nisoratra ny anarana eto sy amin'ny latabatra eto aloha eto zany mba hovaray ny anaranao zany. Fa zao raha nampianatra ianao dia anao batisa dia tsy miova ny teny fikasana. Le tompon'ny fahefana any an-danitra no naniraka anao hoe nomena ny fahefana hatrany an-danitra ka hatraty an-tany dia andana ataovy mpianatra io firenena io. Ka zay mino amin'ireo mpianatra ireo dia ataovy batisa. Fa raha izany no ataonareo
dia indro aho izy Jesosy omba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperana inona dia ampisolika zany le virgine amin'izany sa tsy ho ampy izy amin'izany dia ampisolika izy dia ampianaro izy hitanana zay nasaiko nandidina anareo ampianaro izy andeha hamonjy cellule aty ny cellule amin'ny quartier misy atsika tome izy ampianaro izy andeha hamonjy fivoriam-bavaka ampianaro izy hifady ampianaro izy hanoana ny asan'Andriamanitra ampianaro izy hiditra amin'ny dorcasy hiditra amin'ny diakona hiditra amin'ny antokopira tanora chorale hiditra amin'ny samartane hiditra amin'ny skoty ny tanora misy fikambanana be da be ampidiro ampianaro izy andeha amin'ireny ary hitanana zay rehetra nandidiko anareo ka raha manao an'izany ianao dia ampy ny solika anao hitsananan'ilay papaka satria izy momba anao ambara-patonga ny fataperana inona izy izao tontolo izao ka raha tsy mino an'izany nareo aza mitehako miazakazaka be ny fotoanantsika fa io virgine adala io dia tonga tokoa izy nandondona fa tara loatra efa nihidy ny varavarana dia za zany mba manentana antsika hoe vidio ny marina ka aza midy teny mbola misy ny fotoana ino io marina io fahendrena fahalalana fahazava-tsaina vidio dia aza midy dia rehefa narendremana amin'ny toromaso ary ianao satria maharitrela mipapakatra ka raha tonga ny feo indry mipapakatra tonga dia mitsangana ianao mahavirgine anao satria endry ianao nanana solika fitaiza voatahirinao tao dia avy hatrany dia afaka hitsena azy tsy hangataka solika risy aty intsony ianao fa ivony vavady dia hiditra ianao ka rehefa tafiditra ianao hikatona ny varavarana tsy hanivelany intsony ianao fa efa ato anatiny ka rehefa ao anatiny ianao dia mandray ny fitafiana inona moa le fitafiana omena ny olona nasaina ny fampakaram-bady io ary taizany nandraisana azy dia ao amin'ny Galatianina antsika toko 9 Galatianina toko 9 noho ny fotoana zay tsy ampy eto am-pelantanantsika avy hatrany dia an'le andininy farany 7 ka hatramin'ny 9 no vakitsika Galatianina toko 9 andininy 7 ka hatramin'ny 9 fa na iza ianareo no natao batiso amin'ny Kristy dia nitafy an'ny Kristy zay ho atao batiso amin'ny Kristy zay ho atao androany zany andray fitafian'ny Kristy fa ho virgine 10 endry izy ireo anampy ireo virgine 10 endry izay efa tafiditra tao an-trano dia mbola mibosesika izy ireo tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy sy vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy fa raha ny Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana satria ny vity solika ianao ampy ny solika any aminao zany dia fantatrao tsara fa rehefa natao batiso amin'ny Kristy ianao dia tsy ho voarebireby ny olona zany intsony hoe fivavahana grika no izy fivavahana judaisme no izy fivavahana hebreo no izy fivavahana silamo no izy fivavahana boudiste no izy na kristianisme na inona no izy tsy voarebireby nyzany intsony ianao fa tsy misy nationalité samy hafa izany intsony hoe za grika za jiosy za israely za gasy za zao fa rehefa natao batisa amin'ny Kristy ianareo dia taranakiza taranaky Abraham mpandova araka ny teny fikasana donc raha amin'ny Kristy tsika dia fantatra tsara i Kristy io maty ny levina tsangana araka ninona dia natao batisa amin'io dia mitafy an'io dia tsy voarebireby ny olona zany hoe nigasy ho ny jiosy e tsy ka tsy problème na jiosy ny gasy na frantsay na anglisy na romanina na amerikana fa tsy zany intsony ny zava-dehibe hoe ianao jiosy na ianao israely na anao malagasy na anao frantsay fa ny zava-dehibe dia ianao nitafy an'iza Kristy ka itsika na sinoa na gasy na vazaha na israeliana na judaisme na hebraika ianao nitafy an'i Kristy tsy misy an'izany intsony iray ao amin'iza daholo tsika zany iray ao amin'ny Kristy dia io le virgine endry ampisolika fa tsy le virgine dala ka avy amin'ny virgine endry
io virjina dimy endry io izay nitafen'i Kristy dia isy mpanjaka ho tendren'Andriamanitra. Raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka mafy tena. Ilay Jehovah'Andriamanitra zany tsy hanendry mpanjaka any amin'ny virjina dimy adala fa any amin'ny dimy inona endry, satria hitsena ny fanjakany lanitra ireo virjina dimy endry ireo. Dia io mpanjaka ho tendren'Andriamanitra amin'ny virjina dimy endry io dia ity Salamo 2:7 ity no ataony. Fa tsisy mpanjaka avitan'io na dia hiezaka anao an'io aza raha tsy ilay nitendren'i Jehovah. Dia izao ny lazany azy. Amen. Dia andao ary tsika amarana azy amin'ilay vaky tenintsika amin'ny Salamo 2:7. Fa ao amin'ilay virjina dimy adala ampisolika fitaiza io tendreny io hitsena ny mpapakatra. Izao nataon'io mpanjaka io. Salamo 2:7 ny lohateny: ny andro soa ny fanjakan'ny mpanjaka voatendry n'Andriamanitra. Dia soloy ny mpanjaka amin'izao fotoana izao fa tsika tsisy mpanjaka tsony. Azo ataon'izao zany io: ny andro soa ny fanjakan'ny président. Izay voatendry n'iza izy? Voatendry n'Andriamanitra. Dia me voninahitra Andriamanitra fa Andriamanitra zany hanendry ny président. Dia izao ny zavatra hitrangato. Andriamanitra omeo an'ny mpanjaka ny fitsaranao ary ho an'ny zanaky ny mpanjakanao ny fahamarinanao. Omeo an'ny mpanjaka sy ny zanaky ny mpanjaka ny fitsaranao sy ny fahamarinanao. Ny mpanjaka amin'ny mampanjaka anazy, ny zanany mpanjaka dia ny vahoaka. Tsarany zany. Ny mpanjaka hitsara ny vahoakany, fa ny vahoakany andeha amin'ny fahama. Hitan'ilay mpanjaka zany fa vahoaka mandeha amin'ny fahamarinany daholo tokoa ireo vahoakan'ireo. Raha tokony handohetra ireo zany dia maninona daholo ny vahoakany? Mandohetra. Fa tsy mangalatra sy mitirisy amin'izany hoe hetra tokony izao no aloha dia amboaboary an'izao. Fa vahoakan'Andriamanitra mandohetra ireo. Vahoakan'Andriamanitra tsy mangalatra ireo. Vahoakan'Andriamanitra tsy misoloky ireo. Vahoakan'ny mpanjaka tsy dahalo intsony ireo. Vahoakan'ny mpanjaka tsy jiolahy intsony ireo. Vahoakan'ny mpanjaka tsy mikatramina misoloky olona intsony ireo. Vahoakan'ny mpanjaka tsy mpanao kidinapinina intsony ireo. Fa vahoakan'ny mpanjaka manao ny fahamarinana. Amen. Dia izao ny zavatra hitranga, tonga dia vakiko ilay izy. Satria nitendren'ny mpanjaka avy amin'ilay virjina dimy adala, tendren'Andriamanitra avy tao amin'ny virjina dimy adala endry, dimy endry ity mpanjaka ity, fa tsy tany amin'ny adala. Dia izao no ataony. 4, hitsara ny olon'ora izy sy hamonjy ny zanaky ny mahantra. Zay ny azy ny basiny. Hamonjy ny zanaky n'inona? Dia zany ake mampatonga antsika hoe rehefa manao conférence, hoe iza ny olona tokony hanatrika ny conférence? Rehefa manan-karena miliardera ianao aza maka ao tsony. Ataonao inona zany arena zany ianao fa manan-karena? Fa tia natao ho an'ny mahantra. Dia ozy izy ny olona hoe ny mahantra ihany ake ny apakambakainy sy fitapitahany eo e. Ka zaika. Zay ny mpanjaka tendren'Andriamanitra hamonjy n'inona izy? Ny vahoaka mahantra rehetra ao aminy. Amen. Dia hanoritory izay mampahory an'ireo mahantra ireo. Amen. Inona no zavatra hitranga amin'io mpanjaka ny tendren'Andriamanitra io, io président ny tendren'Andriamanitra io? Hataotranao izy izy ny olona raha mbola maharitra koa ny masoandro sy ny volana hatramin'ny taranaka faramandimby. Atahorana io satria nahoana? Mandeha marina io mpanjaka io, ka hoana ianao vahoaka no nandeha tsy marina, ataon'io mpanjakan'io mamay ianao. Dia lasa matahotra azy ny olona raha ohatra ka andeha anao zavatra tsy marina. Hidina tahaka ny ranorana misaha voajinja izy, tahaka ny ranorana mivadravatra amin'ny tany. Ny marina hitrembona amin'ny androny, ary ho be ny fiadanana mandra-patsisy volana intsony. Rehefa tonga io président tendren'Andriamanitra io, dia tsy ny fahoriana no betsaka, fa ninona ozy izy? Ho be ny fiadanana. Raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka. Amen. Halleluja. Hanjaka hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina izy, ary hatrany amin'ny ony ka hatrany amin'ny farany tany. Ny mponina nenefitra ny dohalika eo anatrehany,
ary ny fahavalo ilelaka ny vovony atao voamenina mafy zany reo fahavalontsika rehetrarehetra reo ilelaka ny vovoka reo ary reo mponinareo andoalika eo anatrentsika reo fa Jehova ny tena zany reo mitsanganao fahavalo rehetrarehetra reo. Ny mpanjaka ny Tarsisy ny Nosy andohetra, ny mpanjaka ny Seba sy ny Seba anatitra fanomezana, ary ny mpanjaka rehetra ekoko eo anatreny ny firenena rehetra anompo azy. Communauté internationale rehetrarehetra reo anompo an'io mpanjaka tendreny président io. Fa mafy ny amen sy ny haleluya. Haleluya. Amen. De ho hitany masotsika zany ho hitany maso ny vahoaka malagasy rehetra zany ary ho hitany zao tontolo zao fa izao izy mety mbola drikidrikina hoe tsy kiratsy izy eo no ekofanay eo makatsy makarofy ianao no izy tsy anaraka ny baikonay. Azafady mpanjaka no tendreny Jehova io ianao nga ambonino Jehova tompony fahefana rehetra. Ary ny mpanjaka rehetra ekoko eo anatreny ny firenena rehetra anompo azy. Tsika zany tsy anompo ny firenekafa zany tsony firenena ho avy anompo atsika eto. Amen. Haleluya. Fa monjy ny mantra mitaraina izy sy ny ory tsy manakamonjy. Ianao zay vahoaka sahirana zay vahoaka mantra rehetra androany anio Jehova ny teneny zany kely sisa fa ho tendrenin'Andriamanitra ny mpanjakany de ho amonjy anao mantra rehetra io mpanjaka tendreny io. Amen. Ny ory sy ny mantra mitaraina ho vonjeny avokoa. Hiantra ny reraka sy ny malelo ary hamonjy ny fanahy ny malelo. Hanavitra ny fanahiny amin'ny fampahoriana sy ny fanaovana ankeriny izy ary ho zava-dehibe ho masony rany. De ho velona ireny ka nome azy volamena avy any Seba ary ianao fifonana ho azy mandrakariva izy ary isan'andro no misaorany azy. Avoka bary betsaka ny tany aty amin'ny faritra loatra sy aty amin'ny faritra Marovoay manodidina rehetra riny sy ireo faritra mamokatra vary rehetra eto Madagasikara na de ny tendrombohitra aza dia mamokatra vary be amin'izany. Tsy hanafatra vary intsony ny mponina malagasy fa ny mpamboly vary rehetra dia amoka vary be tsisy ohatry zany tsy vidy vary any ivelany intsony tsy hanafatra intsony ny firenena zay tendreny Jehova mpanjakany fa amoka bary be izy ozy izy mivosora avoka bary betsaka ny tany na de ny atapin'ny tendrombohitra aza irondrona tahaka ny Libanona ny fahavokarany ary ny ao an-tanàna idokadoka tahaka ny ahitra amin'ny tany faly de faly daholo ny ray-ponina hoe tonga lay teny fikasana nandrasana tamin'Andriamanitra. De ahoana izy 120 isaorana ane Jehova Andriamanitra ny Israely. Izy rehery ihany manao fahagagana. Isaorana mandrak'izay ny anarany malaza. Ary aoka ny tany rehetra ho endrika ny voninahiny. Amen dia amen. Tapitra ny fivavaka Davida zanak'i Jese. Tapitra koa ny toroteny fa izay ny miandry ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny andro soa ny fanjakan'ny mpanjaka, ny andro soa ny fanjakan'ny président voatendry n'Andriamanitra. Ka tsy misy président mahavita an'io raha tsy voatendry n'Andriamanitra. Ka rehefa hotendren'Andriamanitra io président io dia io ny miandry ny vahoaka mandeha amin'ny fahamarinana eo amin'ny firenena misy zany mpanjaka tendren'Andriamanitra izany. Averiko farany 120 isaorana ane Jehova Andriamanitra ny Andriamanitra ny Israely. Izy rery ihany manao fahagagana ary isaorana mandrak'izay ny anarany malaza ary aoka ny tany rehetra ho endriky ny voninahiny. Haleluya. Amen dia amen. Tapitra ny toroteny dia miandry azy tsika izany fa ho azy ane nitera sy ny voninahitra mandrak'izany. Urakurakabe. Sangantsika ivavaka
isaotra an'Andriamanitra fa afatra mahafonja dia ngeza be no omen'Andriamanitra atsika fa enjana bety fa raha olona mbola tsy nitendreny Jehovah zany io mpanjaka io tsy mahavita an'io zany izy tsisy firenena ekoko ny lohany zany tsy avokabary zany ny tany zany mbola mahatonga antsika hatramin'izao na firenentsika zao tontolo zao manandevo sy manageja antsika daholo mbola manafatra vary ihany hatramin'izao fa tapitra ny fivavaka efa vita ny amenina ho tanteraka tokoa ne izany ivavaka tsika ary Jehovah Andriamanitra ray eo ny fanjakana zay notendrenao Jehovah ny mpanjaka amin'izany fanjakana izany dia androso tokoa ary dia marina ny teninao fa ny mponina rehetra dia andohalika eo anatrehany ny mpanjaka rehetra iokohoko eo anatrehany ary ny firenena rehetra hanompo azy satria zany mpanjaka zany Jehovah Tompo dia notsongainao tao amin'ilay vehivavy Virgine 10 endry manana ny solika fitaiza ary dia natao batisa tao amin'ny Kristy ka nitafy an'i Kristy dia misaotra anao zay Andriamanitra ray eo satria hotafarina ihany ny firenena malagasy satria tsy hoely ianao no anendry izany mpanjakanao izany ka dia ho firenena avokabary betsaka tokoa nety firenena ty ary firenena hamonjy ny vahoaka madinika sy mijaly sy ny mahantra rehetra ka dia iseho eto amin'ity firenena ity tokoa ny voninahitry ny anaranao ka dia isaorana Jehovah ny anaranao anao rery ihany no mahavita fahagagana ray eo isaorana marak'izay ny anaranao malaza Tompo ary eo ka hoendriky ny tany ary hoendriky ny voninahitra anao ny tany rehetra anao Jehovah nidera sy nihaja sy ny voninahitra mandrak'izay tapitra ny vavaka amen